teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Miavanareo Benoit Rakotovaondray no miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana atsoitsika famitinana ihany koa izany famelabelarana izany satria tsy ary ho feno tanteraka zato isan-jatony izany famelabelarana izany fa matetika ny ventiny ihany na ny teboka lehibe ihany no voasorotsoritra. Dia faly manolotra hatrany ny fiarabana mbampiraritsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra indray izahay rehetra mpiandraikitra na lavitra izany na akaiky engania isika ahita fifaliana sy fahafinaretana mandrakariva eto ampianarana ny tenin'ny tompontsika ary indrindrandrindra hanovo fahalalana izay ampitombo sy ampatanjaka ny finoantsika ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika mandrakariva hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, saotranao zahay fa mbola omenao fotoana hiarahanay mianatra ny teninao. Sekoly tsy misy diplôma famaranana tahaka ny sekolinay ety tany, ety sekoly ity fa sekoly mitohy ary mipaka any an-danitra, fa sekoly mahafinaritra izy ity. Sekoly mampientanetana satria ity no sekoly hany miantoka ny mandrakisainay. Ka tohano hery izahay tompo azoto hianatra, tsy ho reraka eny an-dalana, sy hanao tsy dipahatra ary omeo fahitana vaovao izahay mba tsy ho latsaka anatin'ny fahazarana fotsiny ihany. Ny fananao masina koa ny hitaridalana mandrakariva ary sasa madio izahay ho afa-keloka. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Kristy tomponay. Amen. Ny lohatenin'ny lesontsika amin'ity herinandro ity, herinandro fahasivy amin'ity telovolana faharoa amin'ny taona ity dia ny hoe ny fahotana ny filazantsara ary ny lalàna. Lohahevitra anankitelo mifamatotra ny fahotana ny filazantsara ary ny lalàna. Manana ny antony nandaharany ny lohahevitra ao amin'ity lohateny ity ny namorona ny lesona. Fa raha izaho no nandahatra ny lohateny dia ho nataoko hoe ny lalàna, ny fahotana ary ny filazantsara. Satria ny lalàna no nisy voalohany indrindra. Ny nandikana an'io lalàna io no nahatonga ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa ny fandikan-dalàna no antsoina hoe fahotana, ary ny fahotana sy ny fahafatesana no antony nilana ny filazantsara. Azadiny fa ny lohateny ankapoben'ny lesontsika dia ny hoe fitomboana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy aivy ity lesontsika ity fa ny fahotana no sakana lehibe eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy vitany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa mamitaka antsika koa mandratra ny fotsika, mikiky ny aitsika, ary amin'ny farany manimba antsika tanteraka mihitsy. Ny ady mafotaka indrindra hatrehintsika dia ny ady amin'ny fahotana. Tsy maintsy izany no antony nahatonga ny mpanao ny lesona ho nametraka ny fahotana ho voalohan'ny lisitra eo amin'ny lohateny.
raha ho dia tsy hita ny fahotana dia hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izy. Fahotana zany. Izany no nanomezan'Andriamanitra antsika ny lalàny hahafantaratsika mazava tsara ny endriky ny fahotana ka tonga antsika ho afaka hanarina ny fandraisana simba ary miaraka amin'Andriamanitra no hanaovantsika izany. Izay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 4 Mey ny taona 2024. Ireo zavatra mamilivily ny saina na mamitaka ny saina sy ny fakapanahy, les distractions et les tentations amin'ny teny frantsay. Hoy izay pasterana izay, fantatrareo tsara izy fa tsy ho tononiko eto ny anarany. Hoy izy hoe, fantatry Satana tsara hoy izy ny fahalementsika, fantany tsara ny zavatra tiatsika ka iny no entiny maka fanahy atsika. Izaho hoy izy tsy halainy Satana fanahy amin'ny toka mihitsy, satria fantany fa tsy tia toka aho. Tsy halainy fanahy amin'ny toka na oviana aho, hoy izy. Miaina amin'ny andro farany isika zao, izany hoe ny andro mialoha kely ny fiverenan'ny tompontsika. Manao ny faraherin'ny ny devoly hamitaka sy haka fanahy ny vahoakan'Andriamanitra mba tsy hananantsika fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Maro karazana ny fomba mitany atsika fa azo zaraina sokajy 2 lehibe. Sokajy voalohany, sarihiny handika ireo didy voalaza mazava ao amin'ny Baiboly isika. Na maro aza ny didy voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ny didy 10 no tena mibaribary. Araka ny nambaran'ilay pastera nilazaiko tery ambony, eo amin'ny zavatra ananatsika fahalemena no akany fanahy atsika. Ny tia mangalatra ohatra dia alainy fanahy amin'ny halatra. Tsy voatery mamaky banky ianao amin'izany. Halatra madinidinika. Alaboty hoy ny fiteny any Atsimo Atsinanana. Izany hoe zany, eo amin'ny zavatra voarara mazava nefa ananatsika fahalemena no akany ny devoly fanahy atsika. Ny fijanganjangana ohatra dia ahazoany Satana client maro, mampalahelo nefa zava-misy izany. Sokajy faharoa. Ny sokajy faharoa akany Satana fanahy atsika dia amin'ireo zavatra azo atao tsara, tsy hita voarara mivantana ao amin'ny Baiboly, nefa rehefa tafahoatra ny fitiavana azy dia hanembatsembana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Tsy mitady zavatra mihoatran'izany ny devoly. Ny zavatra kendreny mantsy dia ny handoto ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fantany fa ny fahotana no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ka raha tsy azony amin'ny fahotana ngezabe iray mivantana isika, dia fitahiny amin'ny zavatra azo atao, tahaka ny fanatanjahantena, sakafo, asa, réseaux sociaux sy ny sisa. Raha variana na lany andro amin'ireny mantsy isika, dia ho lasa goragora na ho simba mihitsy aza ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raisitsika ohatra ny fiainan'ny Samson, izay nomena tsika ho dinina amin'ity lesona ity. Ndao ho jerentsika amin'ny saina tsy miangatra ny fiainam-pitiavany. Ankoatry ny hoe nanambady vehivavy hafa firenena izy, tsy hita ny nahadiso ny fanambadian'ny Samson. Ndao indramitsika ny teny hoe fady, izay tenitsika malagasy.
Mahazava tsara ny didy tsy azo dikaina. Na nampitandreman'Andriamanitra mafy de mafy ny zanak'Israely ny amin'ny manambady hafa firenena, tsy fady tsy akory ny manambady hafa firenena. Antony ara-panahy no nandraran'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy hanambady vahiny. Tsy fady tahaka ny mandry amin'ny biby ny manambady hafa firenena. Jereo Levitikosy 20:17-20. Levitikosy 20:15-20. Exodosy 20:17-20. Azafady. Ary Deuteronomy 7:1-2. Tsy fady tahaka ny mandry amina havana kaiky ny manambady hafa firenena. Jereo Levitikosy 20:18-19. Levitikosy 20:20-17. Maro ireo vehivavy hafa firenena nanambady jiosy hita ao amin'ny Baiboly, izay nanaraka ny finoany zanak'Israely ka tsy nisy fady voadika tamin'izany. Taondry Rahaba Kananeana nanambady ny Salmona avy amin'ny fokony Joda. Taondry Ruta Moabita nanambady ny Boaza mbola fokony Joda ihany koa. Ndry Sefora Madianita vadiny Mosesy sy ny sisa. Raha jerena kaiky ny fanambadiany Samson dia tahaka ny tsy nisy fady voadika tao. Nahita ny tiny izy tapa-kevitra hakavady an'ilay vehivavy izy. Aiza ny fady sona am'izany? Nisy fiaina mpijangadjagana ve tao? Raha ny fijery azy toa nalay ny vady vita soratra mihitsy ilay vehivavy tiany. Nanaova ny fampakarana manetsiketrika, natrehiny vavolombelona maro, ary nanasany ny ray aman-dreniny. Tsisy resaka ho tafady ny fanambadiany Samsona raha ny fijeriko azy. Anisan'ny mampavitrika ny Satana ny mampiasa zavatra azo atao, zavatra tsy misy fady, ka manodina izany ho zava-doza ara-panahy ho amin'ny zanak'Andriamanitra, indrindra moa raha mamofopofona lafiny zavatra azo tsiniana ny fandehan-javatra. Fehiny izany, hainy Satana ny makafanahy ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny zava-pady. Tadidio ny teny hoe fady eto dia teny malagasy ndramitsika ny tsika ilazana izay raran'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fomba mazava tsara. Aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, ohatra. Hainy devoly ihany koa ny makafanahy ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny zavatra tsy fady, izany hoe eo amin'ny zavatra tsy voararany lalàna mivantana, fa voleny hafanampo tafahoatra momba ireo zavatra azo atao ireo ny zanak'Andriamanitra, ka lasa hafanampo miredareda manageja azy ireo, manageja ny fony, manageja ny fotoanany, manageja ny fisainany, ka tsy hanana fotoana ampy atokana ho an'Andriamanitra itsony izy. Ao ny fanatanjahantena ohatra, fahitalavitra, ny réseaux sociaux sy ny sisa ho zizitsika teo. Hainy devoly koa ny mamilivily ny eritreritsika, ny fiainam-panahy ao anaty, ka lasa manota ao ampony ny olona, manota ny eritreritra indraindray, manota amin'ny alalan'ny teny na amin'ny zavatra tokony hatao nefa tsy natao. Ny sabatra enti miady amin'izany, izany hoe amin'ny fakapanahy zany, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Andriamanitra zato isan-jatony i Kristy, ary olombelona zato isan-jatony koa izy.
Eo amin'Andriamanitra ihany no ahitana matematika toy izany. Amin'ny maha olombelona azy dia nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika koa izy. Vakio Hebreo 4:5-10. Ny nataony dia nisintaka any amin'ny toerana mangina izy, mifidy ny ora mety dia mivavaka amin'ny rainy. Ny tsy fiankinana tamin'Andriamanitra fa nitoky fotsiny tamin'ny heriny no nahavoa any Samsona. Zay zany ny lesony alahady. Lesony alatsinainy 5 Mey ny taona 2024. Les points forts de ma relation avec Dieu. Izay nadikako hoe ireo teboka lehibe iantonany ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Tsy ny toetra ananako, tsy ny toetra efa ananako, na toetra efa azoko akory no resahana eto, fa ny toetra tsy ananako indrindra, ka hezahako ananana satria antoky ny kalitaon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny hampitombo an'izany fifandraisana izany no tanjona kendrentsika ho tratrarina, ka mila mahafantatra tsara ny toetra tsara ilaitsika isika sy ny toetra tsy mahomby tokony hialantsika. Ireto misy toko sy andininy mamaky batsilana ny toetra tsy mahomby vitsivitsy, ka ahafantarantsika avy hatrany ny toetra tokony volena ao amintsika. Korintiana 1:12-12. Toy izao mivaky ny teny: koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Zay zany mivaky teny dikany aza matoky tena loatra, na aza matoky tena mihitsy aza. Fa ny fiheverantena ho manana ny hery rehetra, ka tsy mitady fiakinana amin'Andriamanitra, izay afaka manome hery atsika, afaka miaro atsika, no nahavoa ny Samsona. Iza moa no nanana hery ny hoatra any Samsona teto antany? Faharavana ny talakotrokotroka ny nanjoa azy. Matio 4:2. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Zay zany vaky ny teny. Aza midoka tena, aza mirearea, aza mihevy tena ho zavatra, fa aoka hitafy fanetretena mandrakariva, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny mpanadra tena. Fa izay rehetra manadra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Lioka 4:1-2. Matio 5:7-20. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Fa raha ny masonao akavanana no manafotonanao dia esory hiala iny, ka ario ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Zay zany vaky ny teny. Esory tao amponao ny fitsiriritana, fa sakana lehibe ho amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izany. Ny vahaolana atolotry Kristy eto dia mitory vahaolana lehibe, mila vahaolana
mahery vaika io fitsiriritana io. Matio 7 ny andininy 1 sy ny andininy 2. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araky ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Zay zany mivaky ny teny. Atsaharo ny fanakianana sy ny fitsaratsarana ny hafa. Andriamanitra no mpitsara, avelao izy no hitsara. Vakeo koa Korintianina 1:4 ny andininy 5. Matio 5 ny andininy 4:7. Hoy nivaky ny teny. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Zay zany mivaky ny teny. Atsaharo ny fankahalana ny fahavalonao. Raha avelanao hisontra ao am-ponao ny fankahalana n'izay mampahory anao, misakana avy hatrany ny fandraisanao amin'Andriamanitra izany. Ka tsy fankahalana no menabana, fa vavaka ho an'ny fahavalonao no ataovy. Eo hitanao fa hanova sy hanatsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra izany, sady hanova sy hanatsara koa ny fiarahanao amin'ny hafa. Matio 5:12. Toy izao mivaky ny teny. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika ho heloina amin'ny fitsarana. Ny hevitena ho nanana ny marina angamba ianao, ka nikitakita ny olona tao an-tranonao. Inona araky ny hevitrao no vokatr' izany fahatezeranao izany amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Manginy fotsiny ny fifandraisanao amin'ireo izay niafina fonanao. Ireo zany ny toko sy andininy nakatsika hevitra. Tsy misy zava-baovao amintsika ireo ny tanisaitsika rehetra ireo. Tahaka ny zavatra madinika no fijery azy ireo, nefa ireo no singam-bolo mandavo ny vosotra, ireo no amboa haolo manimba ny voaloboka ao amin'ny sahan'ny finoatsika. Fotoana izao, am'izao andro farany izao, handinihatsika tena lalina, ka hiatrehantsika marina tokoa ireo fahavitana malaky pahazo atsika ireo. Tolonam-bavaka no ilaitsika am'izao andro farany izao. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, io saina mitsiriritra tsy mety voafehitsika io. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, io fo tsy mety folaka mankahala ny fahavalontsika io. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, io saina tia mitsaratsara ny hafa io. Averiko ny faran'iny. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, io saina tia mitsaratsara ny hafa io. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, io fiheveran-tena ho zavatra ka tsy misy fanetretena na kely io. Aoka hoentitsika ambavaka eo amin'Andriamanitra, ireo aretina ara-panahy manembatsembana ny fiarahantsika, manembatsembana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 4 Mey ny taona 2024, ny lalàna. Romana 7:12. Satria tsy misy nofo no hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Jaona 1:3 izay rehetra manota no mandika ny lalàna,
fa ny ota no fandikana ny lalàna. Inona ny lalàna? Ny toko sy andininy novakitsika voalohany teo no mamaritra ny atao hoe lalàna. Hoy izy hoe, ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Ny toko sy andininy faharoa novakitsika teo kosa dia manao hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Raha dinihina ireto famaritana anankiroa ireto, toa ny ota no voafaritra mazavazava kokoa toy izay ny lalàna. Na izany na tsy izany, ny fahafantarantsika ny asan'ny lalàna izany, dia mety ahazoantsika mamaritra ao an-tsaina ny atao hoe lalàna. Tahaka ny fahafantarantsika ny rivotra no fahafantarantsika ny lalàna raha ireo famaritana ireo ihany no jerena. Tsy fantatsika ny rivotra ary tsy hitatsika maso, nefa fantatsika ny asany sasatsasany. Mampangatsiatsika izy rehefa migaingaina iny ny andro. Mahafantatra izany tsara ireo tatsaha izay miasa eo amin'ny ambany masoandro migaingaina. Manimba ny voly sy trano fonenana izy rehefa lasa rivo mahery, rehefa lasa rivo doza, sy ny sisa. Fa angamba ny lesontsika ihany no mahazava azy bebe kokoa. Ny lalàna izany resantsika izany. Mamaky batsilana ny tena atao hoe ota marina ny lalàna. Tahaka ny solomaso izy, ka mampahazava amintsika, mampahita antsika mazava tsara izay manodidina antsika, na tahaka ny fitaratra, ka mampiseho amintsika ny tena tarehintsika marina. Mitondra fahazavana sy faharesen-dahatra eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny toetratsika izy, sady mampianatra antsika koa ny toetran'Andriamanitra sy izay ankasitrahan'ny fony. Ny didy 10 izay hita ao amin'ny Exodosy 20:7-17 dia nosoratany ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Nofitiany Kristy ho lalam-pitiavana roa lehibe ireo didy 10 ireo. Koa tiavany Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Marka 12:17-1:30. Dia napiany Kristy hoe, izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Mateo 12:17. Andriamanitry ny fifandraisana Andriamanitra nomeny atsika olombelona ny didy 10 mba hifehy sy hampirindra ny fifandraisantsika aminy sy ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika. Matetika ahompan'ny olona amin'ny hoe legalisma na ny fitadiavana famonjena amin'ny alalan'ny lalàna ny didy 10 bebe kokoa noho ny anompanany azy amin'ny fitiavana. Nefa ny Baiboly milaza mazava tsara hoe, fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona 1:5-3. Zay zany ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 17 Mei ny taona 2024. Ny lalàna sy ny filazantsara. Fanindroantsika angamba ity izay
no nianatra teto amin'ity radio ity ny momba ny lalàna sy ny filazantsara. Tany aloha moa ny lalàna sy ny fahasoavana no lohateny tam'izay. Fa zavatra iray ihany izany satria ny filazantsara dia tsy inona fa ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ny miteraka resabe amin'izy ity tsy ny hoe vonjena amin'ny fahasoavana ve isika. Tsy izany no olana, satria izay mamaky ny baiboly rehetra dia mamaky ny hoe ao amin'ny Efesiana 2:9 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa ny miteraka ady hevitra dia ny filazan'ny sasany hoe foana ny lalàna, tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna satria efa fahasoavana no amonjenantsika. Izay tokoa ve no izy? Valiny, Romana 3:1-3. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Zay zany no vakiteny. Fa maro anefa ireo tsy mihaino anio toko sy andinio, amindry zareo foana ny lalàna satria tsy vonjena amin'ny asan'ny lalàna isika. Tsy izany anefa no ampianarin'ny baiboly. Ny fandikana ny lalàna no nidiran'ny fahotana teto an-tany, ka ahoana no azo atsika anitsakitsaka ny lalàna, indrindra fa mbola io lalàna io ihany no voalaza fa hitsarana antsika. Vakio ny Romana 2:1-2 ka hatramin'ny 2:12. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araky ny lalàna. Io lalàna io ihany no ho enti mitsara antsika. Saingy tsy misy na iza mahatateraka 100 ny fitandremana an'io didy 10 io. Ka raha tsaraina amin'ny lalàna isika ary amin'ny alalan'ny lalàna irery dia ho very daholo isika. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romana 3:1-3. I Kristy irery ihany no nahatateraka ny fitandremana ny lalàna. Izy irery no marina. Ka raha mino azy isika ho isaina ho fahamarinantsika ny fahamarinany, satria nisy olo heloka atsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Izany no antsoina hoe filazantsara na fahasoavana, dia ny famenoana maimaim-pona ny naotitsika ho 20/20 dia ho afampanadinana isika. Tadidinareo ve ireo ohatra kisarisary nataotsika teto iny? Dia ny hoe nisy ny nahazo naoty 4/20 dia napiany Kristy 16 noho ny fahasoavany dia feno 20/20 dia afampanadinana zany olona zany. Nisy ny nahazo naoty 8/20 20 dia napiany Kristy naoty 12 izany noho ny fahasoavany dia feno 20/20 ihany keo. Tadidinareo ve iny? Kisarisary fanazava-kevitra pedagojika fotsiny ihany iny mba hahatakarany ny saitsika ny tena fandehany. Fa raha atao ny fandinihana ka ny matematika ny lanitra no ampiarina, tsy nisy nahazo 4/20 zany na 8/20 zany, fa 0/20 daholo isika rehetra izao. Jakoba 2:2-10. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha
dia meloka amin'izy rehetra. Fa tsy midika izany fa azotsika hitsakitsana amizay ny lalàna satria fahasoavana no amonjenantsika fa tsy ny lalàna, tsy ny asan'ny lalàna. Na tsy mijery soratra masina aza isika fa mampiasa saina botolo amizao fotsiny, tsy azo eritreretina izany lalàna foana izany. Eritrereto izany hoe afaka mamono olona amin'izay isika, afaka mangalatra daholo isika, afaka mijangajanga daholo amin'izay isika. Mba azonao an-tsaina ve ny ho vokatra izany? Saingy tsy ny hevitsika no ampiasaitsika fa miainga avy amin'ny soratra masina foana isika. Soratra masina mandrakariva no hiateheratsika. Matio 5:17 ka hatramin'ny 8:20. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafony ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrotsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Jaona 5:12. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didika. Zay zany nivoaka ny teny. Arak'izany, fampianaran'ny diso ny hoe foana ny lalàna satria fahasoavana no amonjenantsika. Ny marina dia izao: tsy mifamono ny lalàna sy ny filazantsara, fa mifameno. Tsy foana ny lalàna, fa noho ny tsy fahatahaterahantsika azy zato isan-jatony, dia tonga ny fahasoavana hamonjena antsika. Fa raha tahateratsika zato isan-jatony ny fitandremana an'io lalàna io, tsy ho nilaina ny fahasoavana, tsy ho nilaina ny nahafatesan'i Kristy. Vakio Levitikosy 12:5 sy Romana 2:13. Zay zany ny lesone alarobia. Leson'ny alakamisy 20 Mey taona 1920. Mahafantatra dia mampiatra. Izay no nandikako ny hoe le savoir et le faire. Ity leson'ny alakamisy ity dia toy ny ilay voalazantsika omaly alarobia, sady fanamafisana azy. Ny voalazantsika omaly alarobia dia izao: fahasoavana no nanavotana antsika, fa tsy noho ny fitandremantsika ny lalàna. Fanontaniana: foana ve noho izany ny lalàna, saingy fahasoavana no amonjenantsika fa tsy ny fanarahantsika ny lalàna? Valiny, tsy de tsy. Masina io lalàna io. Io no manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miova io lalàna io. Raha azo novana io lalàna io, tsy ho nilaina ny hazo fijalian'i Kristy, izay nanefany Kristy ny fitakian'io lalàna, dia io lalàna masina voadika io. Raha fantatsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, raha takatsika amin'ny aty fanahintsika manontolo ny halaliny izany fitiavana lehibe izany, ny halaliny, ny haavony, ny velarany, ny hadiriny, dia ho voasarika isika tsy hanao tsinotsinona an'io lalàna masina io. Tsy ny didy folo ihany, fa izay rehetra tadiavin'Andriamanitra amintsika, anatin'izany ohatra ny fanatitra, ny ampahafolony, ny asa misionera, ny anjara andraikitra raisitsika ao am-piangonana sy ny sisa. Ho babo tanteraka ny fotsika
noho izany fitiavana lehibe izany. Hoy Kristy tamin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko, izay any an-danitra. Matio 7:1-20. Aiza moa no ahitantsika ny sitrapon'ny iray? Tsy ao amin'ny didiny, ny didy 10 sy ny didy hafa rehetra koa. Ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra na dia fantatra aza fa tsy ho tanteraka, tsy hahatanteraka azy 100 isan-jatony aza, no hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa izay minia manitsakitsaka ny lalàna, izay minia manao tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra, fa hoe fahasoavana no amonjena antsika fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna, dia tsy hisitraka na oviana izany fahasoavana izany. Matio 7:4-7. Koa amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka mankatoa azy, dia ho harina amin'ny lehilahy manatsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy, dia ho harina amin'ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Zay zany nivaky ny teny. Fa inona moa ny tenin'ny Kristy teo an-tendrombohitra? Tsy momba ny sitrapon'Andriamanitra va? Tamin'io toriteny io no nilazany hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafon'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendrotsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Matio 5:17-19. Ny fahafantarana n'Andriamanitra, ny fahafantarana ny sitrapony, ary ny fanarahana izany sitrapony izany no antoky ny famonjena antsika, satria izay manao izany no hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Jaona 7:7. Dia izay indray ry havana ny famitinana amilesitsika tamin'ity herinandro ity. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotranao indrindra izahay noho ny vaovao mahafaly ny filazantsara. Tsy inona izany fa ny famonjena maimaimpona nataonao taminay zanak'olombelona very noho ny fahotanay. Nataonao izany famonjena izany tamin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy, izay maty teo amin'ny hazo fijaliana, isolo heliko anay. Izahay no tokony ho fatsihana teo, fa noho ny fitiavany lehibe nanolo tena izy ho faty
nisy olo anay. Fa fahafatesana tokoa no tambiny ota. Misaotra anao zahay Tompo noho izany fitiavana lehibe izany. Ampio zahay hahatsapa ataponay lalina izany fitiavana lehibe izany. Ary indrindrandrindra ampio zahay hanapahazo tona manao ny sitraponao. Avelao mandrakariva ny fahotanay, fa tsy tateraka amin'ny fanarahana izany sitraponao izany zahay. Ny fahasoavanao sy ny famelan-keloka avy aminao no amonjenao anay. Misaotra Tompo, amin'ny anaratsoanao Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.